Araboly amin'ny akavisy amin'ny akavananao dia teny arabalay soavina hoe ny tompo aminao ny tompo moanao. Dia mahita hoe tena miramirana mihitsy ny foko hoe satria hitako eny amin'ny endrika ny faherezana. Amen. Halleluja. Zay tahin'Andriamanitra rehetra mba miava mapeo azy. Halleluja. Tena fananiko atao farany fohy toteny ianao hitsangana amin'ny toerana misy anao rehefa avy eo idera amin'ny sesin'Andriamanitra ao anatin'ny 30 minutes na 45 minutes. Zavatra mahavarina an'Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky fidèle amin'ny zavatra teneniny. Fa Andriamanitra Jesosy Kristy zao tsy taranaky Davida nanofo izy, satria Josefa taranaky Davida fa tsy Maria izay niteraka azy. Saingy zao ny fahefan'ny fanjakan'ny tany dia efa nifaritan'Andriamanitra ho amin'ny alalan'i Davida mpanjaka. Dia noho izay dia mila hatsangana avy amin'ny taranaky Davida izy mba ho legaly eto ambonin'ny tany ny fanjakana fahefan'ny tany anaiky ny anaran'i Jesosy. Dia fantatranao ve? Tsy hoe ny fanjakan'ny tany ny ambony indrindra, fa ny fanjakan'ny lanitra eto tany aseho amin'ny Jesosy. Pary zao rehetra zao izy, nefa nanaiky nanendry tena olona atsangany taranak'olona avy amin'ny taranaky Davida mba hamarina izay fanambarana rehetra nolazainy tao amin'ny teniny ho tanteraka sy aseho eo amin'ny fiainany. Proof fa tsy misy raraka eo amin'ny fiainanao izay zavatra rehetra nolazain'Andriamanitra aminao. Mety misy lalana, mety misy fizahan-toetra, mety misy zavatra tsy takatin'ny saina, fa tsotra ny valiny ny tontolo hitranga farana eo amin'ny fiainanao dia arak'izay nolazain'Andriamanitra momba anao ihany. Hitako Andriamanitra hitsangana eo amin'ny toerana amarina eo amin'ny fiainanao izay fanambarana rehetra nolazainy taminao. Ary androany arivo ampitsambadika tantara amin'izay Andriamanitra. Halleluja. Andriamanitra dia afaka ny anao asa famoronana, fa misy famoronana andrasany aminao alohany ena tanterahany an'izay asa famoronana tianao ho tanterahany eo amin'ny fiainanao. Ao amin'ny bokin'i Job Andriamanitra dia nilaza fa iza mory Job nahary ny tany, iza nahary ny lanitra, iza nahary an'izao rehetra izao. Fantatrao ve ny rehefa ny kitana? Fonira ny kitany maraina ozy izy ary nioby ireo zanak'Andriamanitra. Teteny amin'ny Job Andriamanitra, Joba aza taraiky ara-potoana, zao ny fotoana tokony hiderahanao fa tsy zao ny fotoana tokony hitandrenao. Marina fa mafy sy mampalahelo ny zavatra hita maso, fa tsy fotoana tokony hitandrehany zao Joba, fa fotoana tokony hiderahany zao Joba. Fantatrao ve fa tsy nietsika mihitsy nanao na inona raha tsy efa nihira ny kitany maraina sy niobo ny zanak'Andriamanitra. Ianao ane zanako Joba, ianao zanako, raha miobo ianao dia afaky ny amorona zava-baovao eo amin'ny fiainanao ka zao ny fotoana tsy tokony hitandrena fa zao ny fotoana tokony hitakana, midera amin'ny fotoana tsy mandeha ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana tsy mifanarakarak' izay eritreretanazy ny zavatra mitranga, amin'ny fotoana mitady akivy ny zavatra hita maso. Eo indrindra ny tiako isehoany fiompianao, eo indrindra ny rendez-vous tokony hiderahanao. Rehefa manomboka midera ianao amorona ny tsy misy ho toka misy eo amin'ny fiainanao atsy mareteka ao n'Andriamanitra. Zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'i Joba, tsy hoe Andriamanitra ny tsy mahay ninina na Andriamanitra ny tsy tenao zavatra rehetra, fa tsy tonga ara-potoana amin'izay tian'Andriamanitra sy andrasan'Andriamanitra ny aminy ny zavatra nomen'Andriamanitra azy. Ka Andriamanitra afaka ny manao asa famoronana, fa ianao no mila mamorona tontolo ahafahan'Andriamanitra manatanteraka an'izay asa famoronana ilainao eo amin'ny fiainanao tsy mareteka ao n'Andriamanitra. Halleluja. Zany mahatonga ny Salamo 2:9 milaza fa Andriamanitra hono dia lina ny mitoetra eo ambony fiderahantsika. Lina izy mitoetra eo ambony fiderahantsika.
ka ny fiderana dia famoronana tontolo an'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra mamorona tontolo amin'izay ilainao. Raha tiantsika Andriamanitra tsy hiala amin'ny fiainantsika dia zavela hiala amin'ny vavantsika ny fiderana. Zany mahatonga ny Salamo 139 voalohany eo ambavako mandrakariva idideran-Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana ze hoderako satria lehibe ny fitiavan'i Jehovah fa fitiavana mandrakizay no mitoetra eo aminy idideran-Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana ze Davida miteny Salamo 139 voalohany feo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Halleluja. Mila azo antoka amin'ny maraina iderazy amin'ny maraina. Tahaka zany koa amin'ny atoandro mila azy amin'ny atoandro iderazy amin'ny atoandro ohatrany koa ny hariva mila ny présence-ny amin'ny hariva iderazy noho ny amin'ny hariva. Mila azy amin'ny alina iderazy amin'ny alina koa. Raha toka mila azy mandrakariva ianao ataovy tanteraka ohatrany Davida koa azavela hiala eo ambavanao mandrakariva ny fiderana. Halleluja. Somary ataka ao an'Andriamanitra. Tady Dio rehefa misy zavatra eny ambavanao dia ametrahan'Andriamanitra zavatra eny am-pelantananao. Averiko rehefa misy zavatra andrasan'Andriamanitra ka omenao azy eny ambavanao dia tady Dio efa misy zavatra vonona apetraka Andriamanitra eny an-tananao. Resaka eny Salamo 170 miresaka momba fideran'Andriamanitra. Sotranao Andriamanitra ampanao ny lanitra sy ny tany efa nafeninao anendry sy manatsainy zany zavatra zany fa nasenao anjaza madinika kosa dia ho anay ny fahatsora-po izotra senefitsy zavatra andrasanao ny aminay mba nanay toe-po mendrika ifandraisanay amin'ny fankasitranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 119 ka hatramin'ny 5. Aoka isy fananratana an'Andriamanitra eo ambavany zay vao sy sabatra roa lela eny an-tanitra. 7 amalin'Andriamanitra ny jentilisa sy amaizany firenena maro amatorany ireo mpanjaka amin'ny gadra sy ny olo malaza ny amin'ny gadra vy mba hanaovany fitsarana voasoratra ho voninahitry ny olo masiny rehetra. Halleluja. Miery antsika rehefa derain'Andriamanitra dia mametraka zavatra eny an-tananao izy amalin'ny fahavalo sy ny jentilisa rehetra ka ny hery faharatsiana rehetra dia ampitoeriny ho lalana isehony victoire anao rehefa afakisy sokatra ny vavanao anandratra azy ao anaty aby dia apetrany eny an-tananao ny zavatra roa lela hoentinao mamaly an'izay firenena rehetra manakatsakana ny dianao. Midera mandia izy mankalaza fa hitsangan'Andriamanitra malifaty. Ny fahavaliny rehetra mandripaka anao sy tady anohatra anao io tsotra ny valiny afeno fiderana amin'ny fiainanao fa tsy maintsy hitsangan'Andriamanitra ary amin'ny fotoana hitsanganany ampitoerany zavatra eny an-tananao. Le izy tsy hitanao Andriamanitra fa misy zavatra eny an-tananao ary amin'ny fotoana natsoranao ny tananao raikitra ny ady raraka amin'ny fahavalo tafavoaka ianao. Men fantatrareo ve fantatrareo fa Mosesy niteny tamin'Andriamanitra zay tsy haly eto raha tsy miaraka aminay ianao. Tsy haly eto zay raha tsy miaraka aminay ianao. Dia izy Andriamanitra aniraka ny anjely koa. Dia izy Mosesy tsy anjely ny ilainay fa ianao. Amen. Fantatrao ny tokony atao zany ozy izy Andriamanitra. Inona ny tokony atao? Dia raina amin'ny fahatahorana zay vao manao fahagagana izy. Dia raina amin'ny fahatahorana izy vao manao fahagagana. Mihaino ve tsika? Ndona tsika hijery kely ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 5 manoko amin'ny 9 hatramin'ny 9 aminaran'i Jesosy. Ary rehefa nandray boky Jesosy ny zava-manana ny efatra sy ny lolona efatra amby 20 dia nikoaka teo anatrihan'ny zanak'ondry sady samy manana lokanga sy volamena feno titikazo manitra izy dia vavaka ataon'ny olo-masina. Hitanareo aterina amin'ny vilia ao anatrehan'Andriamanitra ny vavaka ao. Maniraka an'izay l'Andriamanitra manangona ny vavaka dia aterina amin'ny lovia eo anatrehan'Andriamanitra le izy. Ny anjely zany mpamoro vavaka
dia manatitra an'ilay izy eo anatren'Andriamanitra. Amin'ny Salamo 170 vakitsika kely vetivety. Salamo 170. Alleluia. Misy mieny veo. Salamo 170 efa niakatra tamin'ny fiompian'Andriamanitra. Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny Anjomara. Tsy mahatombo tsiraka Andriamanitra rehefa mandray fidarana fa tsy maintsy mitsangana. Ao anaty vavaka izy tsy mitsangana fa mipetraka. Ny anjely tonga miakoaka manatitra hoe tia mivavaka ihany. Fa ao anaty fiderana izy tsy mahatombo tsiraka fa tsy maintsy mitsangana ary midina sy mitoetra eo ambony fiainan'izay mpidera azy. Dia zao ny zavatra mitranga. Ao anatin'ity fiderana andro any arivo ity eritrereto zavatra mitranga zao. Raha mbola taraiky eny am-pamorina vavaka ny anjely hidina Andriamanitra ary mifanena ny mpanaty vavaka sy mpanaty vavaka. Ino ia? Misy zavatra rapida be. Tomony eo akaiky misy zavatra rapida be hoe. Avereny misy zavatra rapida be. Avereny fanteliny misy zavatra angena be. Zao le zavatra misy. Ao anatin'ny vavaka Andriamanitra mahazo aina. Aviany ny anjely mitondra lovia manangona an'ilay vavaka mitondra azy eo anatren'Andriamanitra. Zao rehefa mivadika fiderana tampoka amin'izay le vavaka dia manomboka tsy mahazo aina Andriamanitra fa mitsangana. Le anjely mbola eny am-pamorina valim-bavaka dia vao hitondra an'ilay izy hiakatra. Taika le anjely seza vita nitany any fa mifanena eny an-dalana izy Andriamanitra. Andriamanitra efa liana amin'ny fiderana. Hitanareo lasa mifanena eny an-dalana ny mpamaly vavaka sy ny mpanaty vavaka. Andriamanitra efa présent eo aminao. Ny anjely lasa mienahena. Le vokatra efa mitsanga. Ny anjely efa mitapom-bava. Tsy mahaviteka ao Andriamanitra. Ino izy? Zao zany ny zavatra hitranga. Rehefa hideritsika ankasitraka amin'ny fotsika manontolo. Ninona tontolo nalahelo rehetra ao anatinao miangavy anao andro any arivo. Ho anenina Satana, anenina ny fahavalo, ny amin'ny fampahorina rehetra ny tetaviny ampitanondrika anao. Fa ty takarivo ty assume victoire ao anao. Alléluia. Ataovy mienahena ny fahavalo tambatavy zay tamin'ny herinandro lasa weekend teo. Tonga tao betsaka ny marary efa niandry. Dia vao nety nandeha ny toroteny sy niasa fampona famonjem-panahy. Nampanolo-tena nanao zavatra rehetrarehetra. Vita ny asan'Andriamanitra nataon'i Jesosy vita soa matsara. Teo amin'ny fanatanterana ny asa fametantanana amin'izay. Nisy ramatoa anankiray avy any tsy ampy refy ny tongony ilany. Kotriky izy mikotriky. Dia ozy izy fanamasina. Asavy manitsaka ny tongotra anankiroa izy. Avy any le ramatoa tonga dia nanitsaka ny tongotra anankiroa. Le ramatoa mavesabesatra ihany. Dia tena nafa miaritra zany ny tongotra fa zany hoe fanamasina moa miteny hitsahanako. Dia izy nijoro teo. Dia vao nijoro teo izy tonga dia tratrany ny onction dia do. Dia rehefa nipetraka teo amin'izay ny masony rehetra teo aloha teo nahita. Niala avy any le tongotra anankiray fohy. Tonga dia atareo tsara ny ino ine ny Andriamanitra ao. Andriamanitra tsy ela amin'ny zavatra aina fa maiky roso amin'ny manaraka izy. Fa zao Andriamanitra tsy mizatavan'olona. Vao manomboka miteny zavatra aminao izy, ny anjaranao mitsahatra tony eo am-panatanterahana sy zavatra andrasany aminao. Mpamorona izy fa misy zavatra tsy azo ny foronona fa alohan'ny anaovany asa famoronana mily ianao mamorona azy. Foronona ny tontolo mpiderana, asany raty ny tontolo mpiobina, fa tsy matevina anao mandany Jeriko io problème io, fa manatsotra ny tanan'Andriamanitra rava manda azonao ny anjaranao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Rehefa mivavaka zany sika dia mipetraka Andriamanitra, fa rehefa midery sika dia mitsangana Andriamanitra. Tsy mihetsika amin'ny zavatra ankoatra ny fiderana Andriamanitra. Rehefa midina izy dia mandrava ny fahavalo rehetra ny dikan'izay. Amin'ny vavaka izy miasa ianao midika ny vavaka, miasa ianao mba handresy ao anaty vavaka. Fa fiderana mijery ianao mba handresy. Tsy mitovy. Vavaka miasa ianao mba handresy. Fiderana mitazana ianao mioty fandresena. Tara faharoa toko faharoapolo.
ndimy fitapifolo ka hatramin'ny fatelo amin'ny roapolo ry Josaphat dia raha Jehovah mandrakizay famindram-polo dia manenty mpihira fotsiny sy bidera dia raha Jehovah mandrakizay famindram-polo eo dia tonga dia petraka daholo fahavalo eo tonga dia hoe inona no tokony atao kitikitika izy hoe mampatahotra fa voaraikitra amin'ny fiderana izy samizy ihany no mifandringana mitazana fotsiny zanak'Israely anatin'ny fiderana mitazana mijere mba hahita fanao zavatra Andriamanitra androany hariva mijere mba hahita fanao zavatra goavana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra aorinan'ity fiderany ty rehefa asangatra ao amin'ny fonao manontolo ho an'Andriamanitra amin'ny fosiny saina mampananao rehetra dia zao tadidio manomboka tapina tsy hitany masonao ntsony ny alehibe amin'ny problème fa manomboka ho asehon'Andriamanitra anao ny falehibeazan'ny voninahiny amin'ny fahaiza-manao averiko indray Andriamanitra tsy voafetra tsy azo ferana amin'ny zavatra ataony fa ny tontolo mamety an'Andriamanitra amin'ny zavatra mpanaoviny dia miankina amin'ny olona ampiasainy dikan'izay rehefa misokatra masonao misokatra amin'ny vision anao dia anao ny Abrahama ny andro farany ozy izy Andriamanitra i Abrahama sokafo masonao fa any amin'izay hitanao dia omeko anao Romana 3:10 nefa milaza fa zao tontolo zao nomen'Andriamanitra azy dikan'izay tsy voafetra ny masony ara-nofo amin'izay tazany ny vision fa tamin'izy nijoro teo ampolin'le toerana zao tontolo zao ny hitany Madagasikara hitany continent adimy dikan'izay rehefa miaraka amin'Andriamanitra aza miaraka amin'ny vision limité meran'Andriamanitra ao anatin'ny tontolo vision illimité rehefa mahita lavitra ianao miaraka aminy hoentiny lavitra ianao miaraka aminy fantatrao ve fa ny zavatra tsy zakanao dia tsy afaky noentinao tsy afaky noentinao tianao ve Andriamanitra hitondranao hisetrasetrany amin'ny zavatra zakany ataonao tsy afantana zay miaina tsotra le izy vonoiny maha-olombelona vonoiny momba ny tenanao tsy rehefa tonga rehetra anao dia sotrosidra tsy zay tiako tenena vonoiny momba ny tenanao fatsapanao hoe atreto ahako tia ny saiko tia ny ketrikako tia ny vitako zao foany tanteraka ao anatinao androany fa voafety ianao manomboso kafy ao anatinao fa tsy voafety ianao miaraka aminy oka zakanao zo teny zao mihoatra lavitra noho ny fahagagana izy amin'Andriamanitra mpamorona azy ary naiza hitondrany ianao dia afaky mitraka sy averinao amin'ny fiainanao zay natombony tany amin'ny Genesisy amany raha nisy olona anankiray tao anaty baiboly ka nsehon'Andriamanitra tamin'izany dingan'izany aza mamelany ao anatin'ny fonao raha tsy mijoro ianao mahafantatra ao anatin'ny fananao ray manontolo fa mandra-piavy Jesosy any amin'ny raha lanitra anisany ianao hoe tadidio ty ao anaty fideran'Andriamanitra dia mamaty ny fampahoriana ny mpampahory ho tonga azo ampahoriana ao amin'ny asana apôstôly toko 1:10 fanaperana be amin'ny zareo mihitsy ny hoe ngiatro Paoly sy Silasy reo maramila rehetra niambina tao napetraka tany amin'ny anatin'ny indrindra izy dia ohatrany hoe victoire hita maso ho an'ny maramila sy ny mpisambotra sy ny tsy tia filazantsara le izy azo ihany le poety Silasy milamina amin'izay ny tanàna e nandihy daholo ny mpanompo sampy manodidina ray manontolo hoe tena zay nataony e zao ny zavatra nitranga ozy izy Paoly sy Silasy za mahafantatra zavatra rehefa anao zavatra Andriamanitra dia manomboka misy tontolo miova amin'izay andao ry zalahy idera inona ataontsika aloha ataontsika aloha tsy misy reharehako e tsy misy rehako hafa tsy anao Jesosy io anao ny hery anao ny aja sy voninahitra ny fasana sy ny fiainatsika indra resinao ozy Andriamanitra izao tontolo nidina amin'izay izy voanipeka teto tany fotsiny tongony akikely izy ny ororobe le tany tonga dia zao vany fatoran'izy rehetra dia zao le pampahory natory iny tena efa nenefitra faran'izay lalina misy azy lasa saiky namony tena nefarana hitanareo atsimbadika Andriamanitra le ady saina mitady ampitanondrika anao ataona any amin'ny fahavalonao dia ny zavatra mitsanga ianao mandresy sy miady fa izy raraka ao anaty fotany rehetra androany arivo naiza toerana nahararaka anao
ianao tafavoaka fa zay mifaly mahita mifaly avonao ho gadain'Andriamanitra mandrakizay. Allô zay mampiororo lasa ny ororo, zay pampaorona ataon'Andriamanitra oro rehefa vita ny fiderana. Fatao zany fa ao anatin'ny fiderana ataonao misy tontolo ara-panahy mihetsika mampitsomadika zavatra. Ka raha ianao no ndrasana horaraka, raha ianao no ndrasana horaraka, teo ny nanomboka le hoe ndraso Paoly. Le ndraso Paoly tsy hoe tara lafo Paoly, fa le hoe ndraso Paoly jereo ny ohatry motaraiky zany Paoly, fa Paoly tafavoaka foana. Amen. Ka ianao ry Pauline mba miteny aminao ah. Toandro am'say. Amen. Amina am fiderana. Halleluja. Kana Paul na Pauline na tonga eto Antananarivo mahazo anjara ianao fa tsy very amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. Tonga dia niororo le mpampiororo ndray lasa niororo, le mpampiororo ndray lasa niororo, le nangejany zareo tao ndray lasa voagetsy. Inona ny tokony ataonay dia hamono tena? Hoy izy Paul Silas avy any, calme aloha. Aza mamono tena aloha fa mbola ilaina. Amen. Raha mino ianao tsy raha hoe lovotena fa ianao sy niakona anao, zay le tsisy lasa fa mbola reto daholo zay. Zao tsy amin'isy ity ny amoaka anay fa ororo tany. Ary tsy lakle anao ny ilay nefa mivao azy. Dikan'izay ilimité Andriamanitra amin'ny zavatra ataony. Fa ny limite ny zavatra mpanaoviny. Raha sanatrika tsy mino ianao zay zavatra lazainy. Zao tadidio mihoatra no zavatra rehetra izy. Tena akaikinao amboary mihitsy sainao hoe. Kena domy izy tsy mivazivazy aminao hoe fa amboary ny sainao. Andriamanitra hoe tianao zavatra goavana. Amen, tianao zavatra goavana ao anatin'ny toe-po goavana. Ka andohany arivo ninona manda heverinao fa sakana rehetra ataovy mampitsika anao io. Fa raha mirokoraka ianao miodidiny mpitotra ny tany Jeriko, tsy anjaranao ny sainao hoe fomba ahoana andavana. Andriamanitra tsy mahita vavahady zany. Andriamanitra tsy mahafantatra hoe misy vavahady ve ty tanàna ity. Izy tsy tonga eo dia anao repera hoe rehefa tonga eo mifampitona dia tazatazany fa misy vavahady vizay. Fa amin'Andriamanitra tsy hay na iza moa le vavahady teo ny zavatra fantany dia zao vavahady daholo le fefo rehetrarehetra. Ka rehefa hanokatra izy ny vavahady rehetra mihitsy ny sokafana. Inona izy? Ao anatin'ity fiderana ity ampiororo fanambany izay tontolo rehetra miazona anao izy. Ka ninona fatorana rehetra Antananarivo mivary ny anaran'i Jesosy. Ninona sakana rehetra tafavoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona mampatahotra rehetra. Enona ny fiobiny zanany mampitsangana azy. Rehefa tonga fa mipitiny miobi amin'izay manakora amin'izay. Ka problema tamin'izay akorainy devolina satria matahotra. Fa Antananarivo esory zay fefy zay. Ao anatin'ny oady io iseho Antananarivo ny fandresenao. Anatin'io tontolo rehetra heverinao fa matapidalakana io ijoro Andriamanitra ary elo ny fahavalo. Ary zay makala azy rehetra andositra ny tavany. Dia mandeha zay tany Ampasapitra. Avy atanitsika mbola tany Ampasapitra. Nisy fotoana mivavaka dia niterin'Andriamanitra vao maraina. Vita ny sekoly, nisy ankizy kely. Hozy izy dokotera ny rainy. Dia hozy le dokotera mivady. Ty zazy ty misy cancer. Sady tomanomana. Pastera ina ny tokony ataonay. Reko tena reko ny feon'Andriamanitra. Teneno mamanio fa tsy manino vao vita fametran-tana. Tsisy cancer intsony. Ndana mandeha. Reko le izy. Dia atsangany hoe tananao raha eto le zaza sitrany tamin'ny cancer tany Ampasapitra. Afaka soma tsara izy. Farovina izy tonga eny. Amin'ny heriny voninahitra ao Andriamanitra. Io ny reniny tiafa maveo amin'Andriamanitra. Atoro tsara ny tanan'izay mihany. Avy ireny zao miasa Andriamanitra. Atoro ny tananao. Avy ireny fandroany miasa Andriamanitra. Avy ireny miasa eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Zany no mahatonga hidera azy. Mahefa ny zavatra rehetra izy. Victoire au lait miaraka aminy. Halleluja! Halleluja! Tsy maretiaka ao an'Andriamanitra.
fantatrareo mamaly ao anaty fiderana ny tova rehetra ao anaty vatanao satria ny zavatra zay manam-pofinaina rehetra hideran'i Jehovah karaha ny tova rehetra ao anatin'ny vatanao mamaly daholo i Abrahama nasony papa enony i Abrahama ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenan'izay voatriny maty efa tokony 20 taona izy sy ny fahafatesan-kibony sara ary tsy niany ana tamin'ny teny fikesan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahireziny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra nidera an'Andriamanitra dia jereo tovy efa 100 taona efa marefy efa maty le kiby ozy Andriamanitra amoronako ohatrany 25 ans io satria nahoana nidera loatra tsy ny fotoana ny sakana tsy nitranga nampiovany langaziny fa zao nataony Abrahama tsy problème zany fa ny zavatra fantatro dia zao zany tsy hanahany zany zavatra fantatro dia zao ao anaty fiderana mamorona tova Andriamanitra karaha taraikitsika roa tamin'ny 520 taona Sara tamin'izany ianao belle za mbola bo zao efa miketrina fa tsy to halleluja nidera teo izy nidera teo foana Abrahama isanandro novain'Andriamanitra nitova tao anatiny ka nitova ao anatinao mamaly ao anaty fiderana enoe raha misy momba tonga eto lefa maniry zanaka mety efa ménopause ianao fa zao ataon'Andriamanitra play amin'izay io androany ny anomboany io vaovao amen omen'Andriamanitra taranaka ianao amenaran Jesosy Kristy avy Nazareta mamaly ao anaty fiderana zay mahatonga azy ny tena misy atoko vetra ny 50 mifaliana reo zay momba ozy izy fa ovady tsy toizany le izy fa za moa jery hoe faliana reo zay momba fa ovadiko fahavokarana averany nideran'Andriamanitra averany nideran'Andriamanitra mila tsy ampino ndraindray zavatra hita fa mijoro ianao anatin'ny fiderana avitan'Andriamanitra ny mamadika an'izany rehetra zany tonga vokatra mahatalanjo lasa nomen'Andriamanitra hery ny vatany nampatanjahany namelona ny tenany ray Andriamanitra na dia efa maty azy tao anaty fiderana satria mpanome voninahitra an'Andriamanitra izy rehefa midera azy amity tsika dia tsarany no fiainantsika rehefa makasitraka azy tsika dia mitondra fankasitrahana avy aminy manao hitanareo io zavatra tadiavinao io a décoration io fampiaingona arena alleluia fananana fahasalamana déco alleluia ao anaty fiderana zany tonga dia ampiangon'Andriamanitra mety daholo zay tsy mety rehetrarehetra sa zany tena efa maikidera faranako amin'izay le izy avainy ao anaty fiderana koa misy fahafanganam-panderapida be zao a aza lany fotoana eo tandrena fa maka fotoana lava hiderana an'Andriamanitra ao anatin'ny fampahoriana sy zavatra mitady akivy eo indrindra Andriamanitra miandro hoe activeo ny fiderana activeo ny fiderana activeo fa ozy izy rehefa avy eo ny problème antsika zany dia zao lalovony satanao anaty ady dia mitaraina manometsiny mitabataba mananona ny ambo rehetra mananona zany tsy haiko mananona ny ambony fa zao ao anatin'iny fotoana indrindra izy tamin'ny Joba ohatratra nitako zany zany Andriamanitra jereny Joba zao ve mifanarahana laoko tsy miarita ny ekibonento zay ohatran'izao e sy Andriamanitra nijery jery azy ohatr'izao natonga n'Andriamanitra mbola nijery fa tsy niala tadidiny leo izy mivadiny tenena ratsy an'Andriamanitra amin'izay tenena ratsy anazy amin'izay fa zao ve fiainao dia mbola nao an'izany ianao teo izy Joba maintsy nivadiny everiko ohatry vehivavy adaly ianao izy Andriamanitra mijoro le zalahy ty mijoro ty izy Andriamanitra aloha za tsy hiala fa tazaniko aloha izy amin'izay Joba karizany aloha misy atonona leo lava loatra Joba zao Joba ovay saina Joba babandy amin'izay tsy maharety aka ao an'Andriamanitra manao sariteny ohatrany atretinareo hoe tena zany kosa ve dia ten'Andriamanitra ve dia teny an'izany pastera kosa tena teny tsy mihatsy tenokatra ny sainy tanora fa ny fisainana lehilahy mahery eo amin'Andriamanitra tia mitombo andaliny vavy amen oako zay ny tabataba oako zay ny lelalela fa tsy andraisanao karama fifahian'ny quatrinela raha ny vavanao malama ry madama
Alleluia, alleluia. Toy izy Andriamanitra stop, mandany fotoana be loatra ianao, nanomboka teto amin'ny ray azy zao ny andrianao mandrapa tonga ny amin'ny dimy, sy nahare fiderana mihitsy fa zao tabataba monomonina, aiza ny anina, aiza dao le teny fikasana, manina le teny fanasana, teny fanana. Non, Joba petanao aloha révélation mpamoronana, taizy ianao taizy fantatrao ve ny lefiny kitana? Ary firy nisy kitana eny amin'ny lanitra voisanao? Zay tenen'Andriamanitra tamin'izao namorona tany fe ianao natrika teo? Ay le tia ozy Andriamanitra. Ary toa tsisy voavaly izy zany. Zay vao nanao sisy. Ay, dia hitanao ve tsapanao fa tamin'ny fonombola nihira ny kitany maraina, dia niobo ny zanak'Andriamanitra, dia zay vao nanao fanorenana, nanao fondation any. Atoroko anao secret zay. Rehefa miobo ny zanak'Andriamanitra dia tsy mety mihitsy efa tsy maintsy manao zavatra. Dikan'izay aza mandany fotoana amin'ilay reto lava be reto, fa manomboa manao fotoana zao tadikio ny récupérer ny fiderana ny ray aman-dreny ny fotoana verina nidry ny taona maro tsy mahareteka. Atao tsara tanan'izay miainga. Reny tanana mitsangana ireny raha mifantoka ao anaty fiderana androany, tsy ahita afa-tsy ny fanandratana azy amin'ny tontolo ny fahalebiazana sy ny fahatsarana, ny heriny sy ny voninahiny. Fotoana fohy eo anao androany arivo, fa milaza marina aminao récupération ny 100 taona lasa ho ataon'Andriamanitra ao anatin'ny herinandro amin'ny anarana Jesosy avy Nazareta. Inoy, izy amin'ny tenanao fa verina anjaranao, izy amin'ny tenanao zany. Tournant miandry anao foana satria afaka manomenao tournant ao anaty fiderana. Tsy mareteka ao n'Andriamanitra. Halleluja. Tsy mampaninina mety etretinao hoe mikatso izy zany. Ohatra mamindry ianao ndray manety ohatra zany ny fandeha amin'ny fiainanao ndraindray. Ozy ianao rehefa avy fitesi-tsokatra izy zany. Andriamanitra mifioko afahazateto. Alleluia. Boky Isaia mifioko Andriamanitra. Any mahatonga antsika tia mifioko. Misioka moa zany fa tsy mifioko e. Alleluia. Abakoka toko fahatelo ny 5:7 ka hatramin'ny 5:9. Fa na dia tsy mamontsy na aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mandisy fanantenana aza ny olivo ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, na dia vonoana aza nondry eo amin'ny ala ary tsy misy ompontsony any apahatra, nefa za dia mbola hifaly amin'ny Jehova ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra ny fampijaina. Halleluja, halleluja. 5:10 taito amin'izay Jehova tompony tanjako ary manao ny tongotro toy ny andiera vavy izy, ka mampandeha any amin'ny avoako ho ampivetira ampiarahana amin'ny valiana. Rotsara ny tana zay hoe fatatanao ninona hitany masoko tsy mandeha mitady ekivo sy diso fanantenana amin'ny zavatra manodidina, tsy problème zany, mbola hifaly amin'Andriamanitra ihany aho. Fa zao ny zavatra hitranga aoriana izay ataonao ohatry ny dera vavy mitongotry mihazakazaka ho any amin'ny avoako. Dikan'izay rapida be nitondra amin'ny fiderananao sy ny fivalinanao any amin'ny destination finale. Halleluja. Raha vanjainanao any ariva vola hikoby amin'ny anarana. Rotsara ny tana zay hoe ato mety misy toerana nandrasanao fa mbola tsy tafiditra tany ianao, fa toerana tsara lavitra nitondran'Andriamanitra anao mihoatra noho le toerana nandrasanao teo. Fa namasina ny teny amiko amin'izany ao anatin'ity fiderana ity nanaovan'Andriamanitra azy. Mety misy zavatra nieritreretinao fa ty tena androso be misy dia aomby be misy ao anatin'ity, mbola tsy mety nisokatra le izy, fa raha mampifaly anao zay zavatra nandiso fanantenana anao ho avaky Andriamanitra anenina amin'ny fahavalo, fa avy telo eny tamin'izay mety heverina fa fararana dingana ampoly hitondran'Andriamanitra anao. Aza malahelo, aza malahelo. Ny amin'ilay vola eritreretinao mbola tsy azo iny, mitambatra ireny fa tsy hoe very akory. Atoato ny resetinao tao anatin'ny herintaona omen'Andriamanitra anao ndray andro. Tenenao akaikinao midera tsara fotsiny, avereny midera tsara fotsiny. Atao tsara ny tanan'izay miaina hoe atao tsara ny tanan'izay miaina. Mino ve nareo, mino an'izany ve nareo?
mino an'izany ve nareo atao zao tanazay mino tena mino amin'ny fo ifanena amin'ny vavolombelonao tsika amin'ny herinandro any ifanena amin'ny vavolombelonao tsika ty herinandro ty abany ty herinandro ty herinandro ifanenana amin'ny vokatra tsy takatezay ra amin'ny kalitao-panasitanana famoronana fanafahana fitahina fanambinana fifaliana fiadanana fanokafadalana fampahitana fity fahavokarana famirapiratana falabiazana vokatra tsy takatezay halleluia secret alohan'ny amarana anazy amen zao secret rehefa midera aza mieritreritra olana vadika am'izay zany zao nytantarako vadika am'izay io zao iterako ana tsy ainan'andriamanitra kory ny sainao satria nytantarana atao zao daholo ny vokatra tsara ohatrany hoe mandeha satria miandry vokatra tsara derao fotsiny izy adino ihany ny olana dominy eo akaikinao aza mifampijerijery rehefa avy eo samy manao ny anazy hoe avy reny samy manao ny anazy misy raha zay tonga tany an-tranoko dia zao no nataony pastera tsy sefitra fa fitahina hafa kely izy ty tahorina amin'ny fotoana nandray lefa aminanina dia tonga dia nisy olona mifanena tamiko avy any meritsy atosika meko vary ianao ha izy mpivarotra nyvarina zary raha misy ray gony tonga dia meko vary ianao tonga dia amina taona nomen'le olona azy izy le miteny hoaka aloha torizony tanazay tsy vidina fa tonga dia livreonao amin'ny fivarotany atoro tsara tanazay miaina nanomboka nytahina sy voataly akona vota avy any am'izay izy tonga tany aminay tondra klaksona teo mbavady ny fiarantondra azy ty vota hoy zany izy vota izy dika zany ity vota aza raha tseritreritra eo aza toizana lizy fa treo tolotsara tanasabely ty pastera tena ofirina faran'izay kely fetretako azy raha oharina amin'ny zavatra voaraiko avy eo toza rehefa avy eo enao ve eo mba mahatsiaro anahy ampiondala-pahasoavana omen'andriamanitra anao andriamanitra tsy aronao fandehana ro tsara nytanazay mena za tsy manao toloteny atsiarovanao ako ro tsara nytanazay mena mahatsiaro antsika miaraka ny toko amen fa mahakasipo mahita le dingany tonan'andriamanitra ny zanatra rehefa manomboka mahatoky ao am-pony izy amin'ny fanimponin'andriamanitra teny marina aminao teno ale rivity tsy maintsy faranako faran'izay angena fa manjary fo fotoana iterana fa tena omen'andriamanitra fotoantsika androany riva etsika tsy ho daholo zay azo antsika tsipina rehetra me matopo daholo aza amin'ny raharaha ny any davida raha tena lasa kely mitsy izy ny voaliny hatramin'ny akanjony fa eto tsy hoe fiderana concours na danse tsy manao zomba tsika androany riva ny fiderana tian'andriamanitra zany marina fa eo le fanetanina hoe agosy satria etanina ro satria tsy mihetsika dia manahirana pastererika ty aloha ty gosy sahirana pastererika satria misy olona jery anao nety efa manao gosy izy mbola tisy pastererika tsy maintsy etsena gosy lasa gosy fa zao tsy problème io na miteny ary pastererika hoe gosy fa droite mitondra ny fanamasina anao etsika tsy mahareteka ao n'andriamanitra dominy eo akaikinao derao izy avereny derao izy mifalianao e hitanao tokakakaka ho any daholo ny zavatra rehetra mahatonga ny olona mora resy satria mora amin'ny stress fa rehefa fanamasina mampifaly anao tsy hitanao zany zay zavatra iainana ohatra misy zavatra maharavoravo anao zany talohan'ny ampiasan'andriamanitra anahako dia reky misy fa misy fotoana tena iravoko tsy haiko zany ohatra ny reky zany misy zavatra hitranga misy zavatra mananotanina amin'ny fahasoavana dia iny tsy ahitako inona ny zavatra mitranga eo fa zao fantatry fotsiny anao zavatra ny raiky
zay indray daty zay fa miala tsy maintsy eloavany fifaliana ao amin'ny fanahy ny vokatra goavana ataon'Andriamanitra dikan'izay na amin'ny firavoravoana na amin'ny fideraly na amin'ny fisandrantana ataovy amin'ny fofanao zavatr'Andriamanitra atao ianao rehefa tia olona anankiray dia manao calcul mihitsy anao inona mampifalifaly azy inona ny ataonao manakaiky ny fony ataonao doatrany zaho tamin'izay mbola nisipa dia fantatro tsara mitsy tsy tia kafe vakoka tamin'izay mbola nisipa fa nisotro kafe eo zay ndao tsika isotro kafe io zaho mitsy tia kafe sokatra fangahy anao isotro kafe be mihitsy leo any be mihitsy a ohatrany hoe mandainga dia nisotro an'ilay kafe zany efa tady andova amboarina tsara ny tenda satria tsy teo afa-baraka inona ny zavatra mahafinaritra an'Andriamanitra mamonjy fanahy sy mitona fanahy ho an'Andriamanitra rehefa mitona fanahy ho an'Andriamanitra hitanao ilay zanak'adala tao an-tranony rainy a le anankiray mampetraka tao an-trano ny eritreritra le tao an-trano hoe efa mety ny atao satria eo amin'ray mifatsotra n'ilay menandeha zao tamin'ny fotoana tokony ozy izy indray hoe fotoana zao tokony ny ifalitsika amin'izay fotoana ifaliana tara fotoana izy programme ny ray ny faly izy ny alina non questionna gestionna fotoana le izy amin'ny fotoana tokony ifaliana izy ny alina voto be mifony amin'ny fialonana ny hidiny tao anatiny votsory reny fonao e raha misy zavatra mampialipialina anao reny tsy anao le zanaka endry tao an-trano ihany kanefa diso tamin'ny fo fa raha zao ny zavatra nataony tovolahy io tao an-trano ray hoe hitany ray ny fanalahelo an'ilay zanany dia mba niarana alahelo amin'izany sady nahita fitizy nahazo sitraka tamin'ny ray nahazo mihoatra nozy azo n'ilay zandrany zao no izy sy nanana an'izay fo zay nampalahelo fa lasa nampaherezina indray ao anatin'ny fotoana tokony hiderana indray izy nampaherezina atao ohatry tsara an-tanan'izay meny ka ny fahadalàna iarahana izy mirahalahy ny ray miala tao amin'ny rayny ny ray miala ny zandrany samy adala présent izy ara-batana fa absent izy ara-panahy ratsy be tsy nanana ny fony ray fa ianao no fantatra alohan'ny fiderana manana ny fony ray ianao ary rehefa fideran'Andriamanitsika roany sokatsokatra mihitsy io lanitra io amen satria ny mpanjaka ny voninahitra dia mety androany arivo ataovy mihitsy ilay hery manetsika ny fanatrean'Andriamanitra ao anatin'ny fonao aza misaina hoe midera mba ho sitrana sitra nembaka asian'Andriamanitra daholo momba fiainako ray manontolo mbeko anao iny tompo mbeko anao iny ozy Andriamanitra efa hitako iny fa ny zavatra tsy hitan'Andriamanitra atao ohatrao tanao atao ohatrao alleluia fo misokafo an'Andriamanitra mihitsy ny fonao ahitanao adaladala nareo rehefa avy eo adaladala ra-panahy ny tompo amen tsy olako izy fa hitako ny secret amin'ny fiderana ny succès-ko ray manontolo miafina ambadika ny fiderana to karaha zay ianao ohatsy manao gentle loatra anatrean'Andriamanitra tsy fotoana zao a David ane mpanjaka tsy prince izy fa roi le roi David andeha hiderako samby amin'ny midera iny le mpanjaka raiky ozy izy mikala mamenatra zao tsy mataony mpanjaka Andriamanitra Saul tsy nanao an'izao fa David manao an'izao raha tesitr'Andriamanitra no nataony David dia ozy izy rehefa avy eo marina ny amin'ny Mikala fa kapoaka David fa tesitr'Andriamanitra rehefa sakanany Mikala ny fandizany David atao izy rehefa avy eo ianao a taoko mondra mandra-pahafatinao ianao matesitra ny zavatra ataonao David mafaly ve dia zao ny ataonao aminy tsy mahazo ka tadidio amin'ny fotoana tsy tokony hitsikeranao ianao mitsikera zavatra tsy tokony hotsy aza mijerijery anazy zany le pasterna dolo fa nekaterina sokosomanina be ny azy ny pasy rehetra ohatry ny tsisy mpandalo mihitsy mitsangana ny roka izy mivoaka tsangana ny sokosy izy miposy koa e mandeha be mihitsy tsy maninona aza rarahina zay passion fa zay tondra amin'ny fonao anao miravoravo amin'Andriamanitra bitaka papa bitaka ohatran'ilay zaza afaka reny amen manao anarivanao zavatra goavan'Andriamanitra alleluia tsangana amin'ny toerana misy anao dia fafany amin'ny lanitra ny taloha dia misora azy amin'ny fonao manontolo makasitra azy amin'ny fanahinao alleluia makasitra azy amin'ny fanahinao
mendrika azony fiderana marak'izay